Fiarahamonina malagasy maro ireo olana eny fotony vokatry ny fahasahiranana. Fanorenana fotodrafitrasa vaovao eny amin'ny fahasakarana, voafeny lalàna avokoa ny rehetra, mila fangatahana mazava ny fanorenana. Sendikany mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra na ny CSS mitaky poste budgétaire 300 amin'ny arivo azotrahana ho an'ny mpiasa-panjakana. Manatra ny fiarabana tompoky lahy sy tompoky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa ny mampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao miamafy ny adihevitra momba ny anteny miram-pirenena izay anisan'ireo andrim-panjakana tena ifantohan'ny fitakiana fanovana hatramin'ny tolona tamin'ny 20 septambra taona 2024. Ny ekipan'ny fitondrana teo aloha mandrafitra izany no sady maro anisa no olana hoy ny mpanao politika etsy ankilany. Mbola manohy ny asan'ny anteny miram-pirenena ary fantatra fa iroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny eny Tsimbazaza manomboka ny 15 ny volana Aogositra izao. Na dia eo aza ny adihevitra momba ireo solombavambahoaka sasany eo anivon'ity androm-panjakana ity. Rindra tsara ny ari-tanjona no hitaterana izay vaovao izay. Mitombo ny adihevitra momba ny androm-panjakana mpanao lalàna dia ny anteny miram-pirenena izany. Ity androm-panjakana ity no voaresaka matetika raha somary mangina ny momba ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay samy nahazahoana fitakiana fandravana nandritra ny tolona 15 septambra 2024. Ho an'ireo mpisaitra politika dia vao maika mampiakatra ny fitakiana fandravana ho an'ny anteny miram-pirenena ny fihetsika fivadiana palitao ataon'ireo solombavambahoaka hoy ny fanehoan-kevitra. Mpanompo mahatokony filoha teo aloha omaly ipara sy mapara ary IRD ny ankoga tamin'ny fitondrana teo aloha. Androany kosa miova anarana ary miofo umpanoana fanavozana ary mody mitarika fanadiadiana na dia efa tokony nataony tamin'ny fotoana nitondrany teo aloha aza izany hoy ny fanehoan-kevitra. Manona izany mila mitandrina ny filohan'ny fanavozana fa tranga efa nisy teo aloha izany hoy ny fanazavana. Dia saika ny olony teo aloha ihany zany no mandray andraikitra te ife ny fitantanam-panjakana amin'izao fotoana izao ary zay indrindra ny takin'ny tanora hoe raha vao retsy mila mailo tsara ny filohan'ny fanavozana zany satria tahaka an'io zavatra nataon'io no navoan'ny président teo aloha i Rajonary Mampianina teo anivon'ny anteny miram-pirenena. Anoana azy ve reo amin'ny fividianana sy isan-karazany sa ve efa mieritreritra ihany koa izy fa mandray andraikitra amin'ny fanavozana dia le raiky alataroa zany dia miboridana sy very izay nitoanana mandritra ny fotoana maro. Mila mandinika tsara satria toeriny zalahany ny hevitry ny PRRM toeriny satria tsy ilaina ny dialogue politika ozy izy no tsara tsy ilaina ozy ny dialogue politika fa ny PRRM manefany rehefa voatery international voatery mpanao politika voatery reo olona everitsika fa aty amin'ny tandrefana na sala am'izany dia mahita hoe ino ny lalana. Etsy ankilany na eo aza ny fitakiana maro samihafa momba ny androm-panjakana ity dia mitohy ny asan'ireo solombavambahoaka araka ny fantatra dia vory ara-potoana manomboka ny talata 15 Aogositra 2024 avy izao ny anteny miram-pirenena. Volavolan-dalana fito no voarakitra ao anatin'ny lahadinika ka anisan'izany ny momba ny fifanarahana arabola sy fampiasam-bola eo anivon'ny SADC, ny fandrindrana ny setry ny lalao arabola ary ny fanitsina ny sata ankapoben'ny miaramila. Hodinina ihany koa ny volavolan-dalana momba ny fampiasana azo antoka ny teknolojia nukleary, ny serasera elektronika sy ny fotodrafitrasa nomerika ary ny fanavozana ny lalàna miady amin'ny fandikan-dalàna anabaka. Mbola vaovao mahakasika izay anteny miram-pirenena izay hatrany manomboka ny asa tamin'ny 12 ny volana Aogositra 2024. Ny voamera mpanao fanadiadiana parlementaire amsana ny fitantanana ny volam-panjakana nandritra ny fitondrany ny filohan'ny repoblika teo aloha. Mavitara Silvestre solombavambahoaka vao fitao vangain-drano no filohan'ny voamera ny fanadiadiana. Araka ny fanazavana nomeny voamera dia fanangonana ireo antotan-taratasy ilaina no dingana voalohany amin'ny asa izay atao. Aorin'izay dia hoenoina tsikelikely ireo tompon'andraikitra sy ny olona voakasika
Anisany hojerena manokana ny fandaniana mifandraika amin'ny tetikasa no sahany ny fiadidinan'ny repoblika, ny fitantanana ny valanaretina Covid-19, ny tsenam-barim-panjakana ary ny fitantanam-bola teo anivy ny fiadidinan'ny repoblika. Nambaran'ny filohan'ny Vomiera Mahavita Silvestre fa vonina anatanteraka ny andraiky ny ireo mpikambana na eo aza ny mety isiny ny fandrahonana. No mafisy ny fahijoratra izy ireo hitondra ny mangarahara sy ny fanavaozana andrandray vahoaka ary tsy emitra amin'ny fanatanterana ny asa izay nankinina tamin'izy ireo. Lafomba vao ahafatanteraka kosa niona teny amin'ny lapany mahazo arivo iresolitenan'ireo sokajikery sy ny vondron'olona samihafa andrafitra ny komite teknika amsahana ny fanomanana ny fikonan-doam-pirenena. Notarin'ny Premier Ministre sady lehibe ny gouvernemanta Mamitina Rajonarson ny fionana izay nanazavana ny firafitry ny komite teknika ny andraikiny ary ny tanjonakendrena amin'ny fanatanterana ny fikonan-doam-pirenena. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsarin'ny ny aro-tanjona. Ny malagasy no mandamina ny raharam-pirenena hoy ny Premier Ministre, afaka manampy sy manohana kosa ny ery avy any ivelany. Fotoana lehibe izao hiatrehana ireo olana fototra miteraka krizy miverimberina eto Madagasikara, hoy ihany Mamitina Rajonarson. Aorian'izao fiainana izao dia hiverina any amin'ny sokajikery misy azy avy iresolitena, ifampidinika sy anolotra ireo anarana ho tendrena ho mpikambana ao amin'ny komite teknika. Asa masina ho an'ny firenena no andraikitra miandra azy ireo, ka ny tanjona dia ny ametrahana sehatra ahafahany malagasy miara-midinika, miara-mamaritra ary miara-manorina vahaolana maharitra ho an'ny firenena, hoy hatrany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Komite teknika ity moa zany dia eto fiain'ny Premier Ministre ary ny tena asany dia manaraka sy mifampidinika amin'ny fifikaina amin'ilay fikonan-doam-pirenena mandeha, manara-maso ihany koa nefa ny tatitra izay alefa ny fifikaina ary mitondra an'io ny Premier Ministre ary indrindra manara-maso ny fanapahakeran'ny gouvernemanta an'izao fehi-kevitra izay voatapaky ny fikonan-doam-pirenena zany mba ahafahana manao ny fanavaozana. Ny komite teknika zany no mijery ny calendrier sy ny plan ny fifikaina anatin'ny fikonan-doam-pirenena, manamora ny fanatanterana fikonan-doam-pirenena, mandray ny fehi-kevitra izay avoakan'ireny fikonan-doam-pirenena ireny izay alefa ny fifikaina, dia manolotra anazy ny Premier Ministre miaraka ny reto ary ny tokony atao ny gouvernemanta mba hahatanteraka ny fanavaozana. Ny aorianan'ity moa zany dia ny ataoko hoe ny antokon'olona na antokony asa izay mandrafitra ny komite teknika ity dia manolotra anarana aty amin'ny Premier Ministre mba ho tendrena zany ireo solitena iforetana atao komite teknika. Raha ohatra hoe misy mety ho ateny fa tanaty misy solitenan'ny tanora, isaky ny faritany, misy solitenan'ny fiarahamonim-pirenena, misy solitenan'ny sehatra tsy miankina, misy koa ministera voakasika, misy solitenan'ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny fiangonana rehetra zany dia tendrena mihitsy zany ny solitenany zany. Ny talata 5 Aogositra 2024 avy izao amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny village voara Andotapenaka no ampafantarana ny mpandrina nasionaly sy ny fohibe ny toerana ary koa ireo dingana samihafa mahakasika ny fikonan-doam-pirenena. Raha ny fampafantarana avy amin'ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy izay mitarika ny FFKM sy ny filan-kevim-pitantanana, ny mpandrina nasionaly ary ny komite teknika. Mandritra io fotoana io ihany koa no ampafantarana ireo dingana samihafa momba ny fikonan-doam-pirenena raha ny fampafantarana hatrany. Vao makasika ny rafitra hitantanana ny firenena kosa indray dia rehefa aorian'ny krizy toy izao vao mipoitra avokoa ny hevitra momba ny rafitra tokony hitondrana ny firenena ho an'ireo antokon'olona sasany. Hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM. Misy rafitra ara-panjakana miisa 3 ankoatra ireo rafitra 2 resahana matetika eto amintsika, hoy ny fanehoan-kevitra. Manoloana izany fifidianana lalam-panorenana fa tsy fitsapahakevim-bahoaka no tokony atao, hoy ny fanehoan-kevitry Rivo Rakotovao. Rindratsariny ny aro-tanjona hatrany no hitaterana izay vaovao izay. Misy karazany 5 amin'ny ankapobeny ny rafitra hitondrana firenena. Rafitra ifantohan'ny fahefana amin'ny fanjakana fohibe ny état unitaire centralisé, ka voafetra ny fahefan'ny faritra sy ny commune. Mitazona fanjakana tokana, saingy mizara fahefana sy loaranom-bola amin'ny faritra sy ny vondrom-bahoaka kosa, ny état unitaire décentralisé. Eo anelan'elan'izany, misy ny état unitaire fortement décentralisé na régionalisé, izay fanjakana tokana ihany, saingy omena fahefana midadasika kokoa ny faritra.
mizara ho fanjakana na faritra federeny firenena ny eta federal ka voafaritra ao amin'ny lalam-pandrenany ny fahefana eo amin'ny foibe sy ny faritra. Ankoatra ireo, ny confédération izay fiombona ny fanjakana malio tena maromaro miara-miasa amin'ny sehatra voafaritra. Midika ireo fa betsaka ny rafitra misy ary azo ampiarina saingy mila jerena amin'ny antsipiriany ny tombony sy ny fatiantoka amin'ireo rafitra 5 ireo raha ampiarina manokana amin'ny Madagasikara. Ho an'ny SVM, tsy misy afa-tsy ny famerenana ny safidy amin'ny malagasy no mety amin'ny Madagasikara, isafidiana ny rafitra tiany hitondrana ny firenena. Manahirana moa rehefa misy zavatra fiovana na korotana ara-politika ara-tsosialy eto amin'ny firenena, zay vao mivoaka le foto-kevitra. Feno ve ny kapoaka mampivoaka ny foto-kevitra hoe ajanony amin'izay le état unitaire fa ndao état fédéral. Za aloha dia hoy zay SVM tsy mety kosa raha misy apahan'olona manao baro fara-kevitra eto amin'ny firenena. De hevitra fototra lehibe izany tsy tapanao irery na zay ary ny hevitrao, zay tsy hevitry ny sasany fa lao ho any amin'ny fifidianana le izy. Zany hoe mifidy ny constitution zany tsika fa tsy constitution anankiray indray no alefa hoe eny sa tsia. Satria zay ny eritreritry ny sasany. Ary zany mahatonga ny sasany ohatra mahery am-pitenenana mihitsy ary ny tena loza dia lasa ady hevitra mifampizarazara foko, faritra sy fiaviana no ady hevitra mandeha. Fa tsy mbola misy mihitsy ny ady hevitra ara-teknika hoe ahoana moa zany, ahoana ny kolotsaintsika amin'izany sy lalina be le izy ka hozy hoe tsisy mihitsy eto na ny fahefana mpanjakana amin'izao fotoana izao ary ka andeha ilaza hoe dia ity ny constitution antsika. Tsy mety zany amiko fa ny constitution zay laniny vahoaka iny no anerenan'izay apetraka amin'izay olona ilatsaka ho fidiana filohan'ny repoblika farafaratsaka. Ny rafitra fototra ny ainan'ny Madagasikara hatramin'izay dia ny état unitaire, saingy ny vaova arakaraka ny vanim-potoana ny ahavo ny fangongona na fanapariahana ny fahefana. Azo hoe adinkevitra ny antony tsy nampiarana ny fanapariaham-pahefana ka miteraka olana ho an'ny fampandrosoana eny fotony ho iatrany ny fanazavana. Dia hozy aloha eo andeha aloha ny olona safidy satria eritreretony zany zao raha anao eny ary fotonga dia état fédéral zany atao référendum fa maninona. Isany laza fa resy lahatra tamin'izany ny maro an'isa. Mety ho resy lahatra, mety tsy ho resy lahatra. Izy milaza fa tsy azo raisina zany fietretana ny hoe état unitaire décentralisé. Fa maninona moa tsy ho azo raisina. Fa maninona no terena lasa resaka hafa ny fanohanana amin'ny toa-kevitra zay atao. Lasa sasany ady hevitra hoe satria bebe foko ohatra zao ny tao amin'ny fitondrana. Marina ve zany? Zany ady hevitra tsy tokony ho zany ara za manokana. Fa maninona ary tsy afaka nampiatra ny efa voalaza ny lalàna, na lam-pandroena sy ny lalàna farafaratsy mileny ataoko hoe mifeny loi de finance, tsy afaka tsy nampiasa an'izany ny fitondram-panjakana. Fa naninona kay? Dia lasa tonga ny olona hoe alora nga atao mihitsy zany samy manana ny azy dia hozy hoe maninona moa mety misy telo mety efatra angamba mety be loatra fa mety ho zay telo zay no ady hevitra mihitsy ka raha fa tonga ny fotoanany anapaka-hevitra amin'izany dia aleo kosa aloha zany andeha ho any amin'ny fifidianana. Ny aizy dia mafisinay zay fa misy olona eto nany amin'ny faritra any tady anao barofo hoe rehefa tsy ho dia ho hitanareo ny azo anareo atray fa maninona ianao marina fa ny olona ny diso. Zava-dehibe ny tsy hamadihana ny ady hevitra momba ny rafitra ho antony ampisaratsarana ny malagasy. Samy manana ny heviny ny olom-pirenena, saingy tanjona iray ihany no tokony iraisana dia ny fananganana Madagasikara amin'ny rahina, maro toerana ary mampandroso ny vahoakany. Tsy any antoko, tsy any avondrona ary tsy ana olombitsy Madagasikara fa any malagasy rehetra ho iatrany ny fanazavana. Pejiny toe-karena kosa indray mijoro ary miasa ny filan-kevitry ny fifaninanana ara-barotra izay misahana ny fanaraha-maso ireo fomba fanao mety animba ny fifaninanana eo amin'ny tsena. Ankoatra ny orinasa mandray ny fitaraina ny mpanjifa mahatsiaro ianan'ny fanerena na fomba fanao tsy ara-dalàna ihany koa ity rafitra ity. Misy fitsipika mamaritra ny fomba tokony hifaninanan'ny orinasa amin'ny tsena hoy ny fanazavana. Afaka manasazy arabola arak'izany ny filan-kevitry ny fifaninanana ara-barotra raha misy ny tsy fanaran-dalàna, saingy tsy maintsy alohavana fanampahafantarana izany ho iatrany ny fanamafisany. Ny Andro Miaratina sy Mathieu Princy no mitondra ny Antsipriam-baovao.
efatra amby valopolo faingo raiky amby roapolo isanjato ny olana triany sehatra tsy miankana dia mahakasika ny resaka fifananana tsy ara-dalàna manodidina ny efatra ambin'ny folo tapitrisa ny olona miasa eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na orinasa tsy voasoratra ara-panjakana tsy mandohitra manodidina ny 5 amby valopolo isanjato ny orinasa malagasy dia saika mbola tsy ao anatin'ny ara-dalàna avokoa raha ny fanazavana ny tompona andraikitry ny filan-kevitry ny fifaninanana na ny conseil de la concurrence tsy misy azo atao nefa fanamiaro ny tombotsoany sy miantoka ny fifananana ara-drariny ka tsy maintsy anentana anazy ireo ikarakarany taratasy ampanaran-dalàna azy mazava ho azy zany a fa misy concentration na structurel makany amin'ireo mpandraraha lehibe zay mazava ho azy eo anatrehan'izay mora be mora ny manao le abus de position dominante sy ny monopole ao anatin'izay ka eo ihany koa nefa mbola tsy fahatakaranyireo mpandraharaha ny tena hevitry ny atao fandrindrana ny faninanana mitovy amin'ny olona tezaina sy anarina encadrena ihany a dia te hiala ao anatin'ilay rafitra kanefa tadio fa ny fandrindrana mihitsy aza no mampisy tombotsoa lehibe koavana lavitra no no azy nole tsy ao anatin'le rafitra zany mila rovana ny fifaninanana eo amin'ireo orinasa indrindra rehefa misy mpisehatra iray mampiasa ny herin'ny ara-barotra na manararaotra tanjaka raha toekarena na position de monopole na position dominante ka manohitra fifaninanana izay mibahana tsena iray tafiditra anatin'ny andraikitry ny filan-kevitry ny fifaninanana ny fanaraha-maso izany io ihany koa ny famantaran'ireo fomba fanao mitena korontana ny fifaninanjany tsena ny alamina zany a ny tsisiany voalohany aloha zany ny atao hoe fantatokana atao hoe ampimamba na ny monopole eo le manararaotra ny tanjaky ny orinasany a ny abus de position dominante eo raha manao ataontsika hoe fanarahana tsy ara-dalàna na ny attente mampitovy vidinetana mampitovy ny rehetrarehetra raha miasa dia manilika ny sasany ao anatin'ny fifaninanana ary eo ihany koa ny fanaraha-maso an'ireny fampitambarana orinasa ireny na ny fusion na ny concentration économique dia samy ao anatin'ny arahan'ny conseil de la concurrence maso daholo ny indro kely a dia mbola tsy tena mipetraka tsara ny lalàna ahafahana miasa ao anatiny nefa efa miasa izy a ary miara-miasa amin'izareo comesa indrindrandrindra sy ny européenne tsika ao anatin'izany satria misy an'ireo orinasa avy nivelana mampiasa volety madagasikara koa zay araha-maso a miaraka amin'izareo ao amin'ny comesa zany ny fampitambarana na ny fanaovana n'ireny concentration économique ireny misy fitsipika mamaritra ny fomba tokony hifaninana ny orinasa amin'ny tsena afaka manasazy ara-bolatra ka izany filan-kevitry ny fifaninanana ara-barotra raha misy tsy fanaran-dalàna saingy tsy maintsy aloava ny fampahafantarana izany ho ny fanamafisana azy a dia aorinan'ny fampitandremana voatao rehefa nefa ihany koa raha hita fa tena fa tsy mety intsony fa manimba ny hafa manilika ny hafa ninareo entreprise madinika ny fanjakazakana atao hoe matanjaka ao anatin'le fifaninanana tsy maintsy ho avy amin'ilay fanasazina ihany a ny filan-kevitry ny fifaninanana eto zay dia milaza fa tsy maintsy anangona mampivory an'ireo mpandraharaha zay a ampafantatra ny tokony ataon'izy ireo a dia manome fe-potoana an'zareo zay a ahafahan'zareo manaraka ny fenitra sy ny lalàna raha ao anatin'ny fifaninanana dia aorinan'izay zay raha mbola zaka tsy miverina amin'ny loniny a ny rehetra dia ho avy ny fanasazina ho ara-bola hatramin'izao tsy mbola maro toerana ny rafitra misanana fifaninanana ara-barotra izay miankina amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana na dia fananika ny raika amby roapolo taona izany nijerony manoloana ny tsy mbola fisian'ny lalàna ahafana miasa ao anatiny ho ny fanamafisana ankoatran'ny orinasa afaka mandray ny fitaraina ny mpanjefana ny mpandraraha mahatsiaro hiarany tsindrandriko izy ireo ankoatra io no antitra tery ny tompona andraikitra fa ireo orinasa manara-dalàna ihany koa no afaka arovan'izy ireo ao anatin'io fifaninanana ara-barotra io fikambanana miisa 10 hivondronan'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa no naneo ny fankasitrahany ny fanapahan-kevitra fampiatoana vonjomaika ny fampiarana ny abatseranana sy ny hetra amin'ny fanafarana vary avy any ivelany araka ny fanazavan'izy ireo tonga amin'ny fotoana mahamety azy izao fepetra izao satria mbola tsy mahasahana ny filan'ny mpanjifa ny vokabary eto Madagasikara everin'izy ireo fa anampy amin'ny fitsinjovana ny mpanjifa ny fahafahan'ny vary afarana miditra antsena satria manome safidy bebe kokoa na eo amin'ny kalitao na eo amin'ny vidiny anomevana ny fifaninanana eo amin'ireo mpivarotra ihany koa ny fampiatoana vonjomaika ny fakana hetra amin'ny vary afarana raha ny fanambaran'izy ireo tsy tokony hijanona amin'izany fepetra izany anefa hoy ny fanazavana fa ilaina ny fijerena vahaolana maharitra amin'ny fampitomboana ny famokarana vary eto an-toerana no mafisina fa ilaina ny mampitombo tsikelikely ny vokabary eto an-toerana mba ahafahana mampiena ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana vary avy any ivelany
etsy ankilany nanambara ireo fikambanana mpiarony izy ny mpanjifa fanao andro maso amin'ny vidiny vary izy ireo tanjona amin'izany ny soroana ny fanararotana sy ny fiakarany vidiny tsy aradrariny ka iantohana fa tena tonga any amin'ny mpanjifa tokoa ny tombontsoa azo avy amin'ity fepetra fampiatona vonjomaika ny etra izay ilaina amin'ny vary afarana avy any ivelany ity. Vaovao makasika ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa kosa mampiakapeo ary manaitra ny fitondram-panjakana ny CSS syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra manoloana ny ambana amin'ny tsy fampiny ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eny anivo ny fampianarana ambony eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mila toerana 300 amin'ireo poste budgétaire misa arivo azotrahana ho an'ny mpiasam-panjakana amin'ity taona ity ny CSS raha ny fanambarana natao. Eo ampiandrasana ihany koa ny famoahana ny lisitrireo toeram-pitsaboana afaka mandray an-tanana ny mpiasam-panjakana na ny prise en charge izy ireo. Na izany na tsy izany misy ny ezaka efa natomboka saingy miandrandra ny CSS tsy sy ny fahatarana intsony amin'ny fandoavana ireo zo tokony hositrahan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Andro Miarantina sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriam-baovao. Zara raha misy mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra amperinasa sisa isaky ny sampam-pampianarana na mention eny amin'ny université miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara ho ny CSS mitaky toerana 300 amin'ireo poste budgétaire arivo monja azotrahana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra amin'ity taona 2022 ity izy ireo raha tiana ny tsy katonan'ireo université miankina amin'ny fanjakana ho ny fanambarana nandroso vahaolana ao amin'izany ny CSS dia mila poste budgétaire miisa 300 amin'io ny CSS raha tiana ny tsy hikatonan'ireo université miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara satria efa betsaka loatra ny mention zara raha misy mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra amperinasa. Vahaolana mahomby amin'ny ampahana ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fampiarana ny remplacement numérique. Ankoatra io mitaky ny anadiovana ny sehatra misy azy ireo ihany koa ny CSS ametrahana amin'ny toerana mamendrika sy maizy azy ny fampianarana sy ny fikarohana. Eo ampiandrasana ny famoahana ny lisitra ireo toeram-pitsaboana afaka handray an-tanana ny mpiasam-panjakana rehetra ny CSS. Miantso ny tompona andraikitra rehetra isan'ambaratongana indrindra fa ireo ministera voakasika ny CSS eo amin'ny fanadiovana ny corny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manerana ny nosy ho fametrahana amin'ny toerana mendrika azy ny fampianarana ambaratonga ambony amin'ny alalan'ny miandry fatratra ny famoahany ny ministera ny fahasalamana ny lisitra ireo toeram-pitsaboana afaka mandray prise en charge ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra eny anivon'ny faritra ny CSS satria io lisitra io sisa no andrasana. Efa manomboka misy ny ezaka ka miandrandra ny tsisy ny fahatanana amin'ny fandoavan'ireo zo tokony hositrahana intsony ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra raha ny fanamafisana. Isan'ireo ny fandoavana ny heure complémentaire na ora fanampiny, ny vacation ary ny indemnité de recherche et investigation na ny tampikarohana sy fanadiadiana lalina eny amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Pejiny fanabeazana manodidina ny 570 ny tany fisoratana anarana amin'izao roa herinandro tsy ahatongavany taom-pianarana vaovao 420 sy 720 izao. Teny amin'ny sekoly iray nanaovana fanadiadiana no fisoratana anarana ankehitriny. Ankoatra ny fanatsarana sy ny fanavaozana fotodrafitrasa, laharam-pamehan'ny sekoly ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny fampiofanana ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly indrindra ny fampiroboroboana ny fampianarana ka anavaozana ireo taranja. Ho an'ny sekoly tsy miankina nanaovana fanadiadiana ankoatra ireo activité parascolaire ampidirana tsikelikely ao anatin'ny fandaharam-pianarana ihany koa ny robotika. Ny antsiprian'izay hoentiny Andro Miarantina sary sindratsariny Mathieu Prince. Tapabolana mialoha ny idirana amin'ny taom-pianarana vaovao tsy karitra hoe efa miazakazaka amin'ny fanomanana ny fidirana an-tsekoly ny ray aman-dreny. Ankoatra ny fividianana ny fitaovam-pianarana izay takiana amin'ny ray aman-dreny tsy maintsy atao mialoha ny fisoratana na fanamafisana fisoratana anarana. 570 no nahatotosa izany hatramin'izao ho nentale tsekoly iray nanaovana fanadiadiana. Maloana ny fasahirana ny ray aman-dreny tsy nampiakatra ny saram-pianarana sy ireo vola rehetra alohan'ny tsekoly
ny tompona ndraikitra mbola misy raha teo ireo manana vary mangatsika tamin'ny taondasy ka tsy maintsy hijerena vahaolana. Tamin'ity taon'ity moa tsy dia nampiakatra izay fa najanonay mitony tamin'ny taona lasa ny frais généraux sy ny écolage. No ny antony moa zany hita hoe sahirakirana ny ray aman-dreny dia tsy dia nampiakatra firy izay tsy nampiakatra mihitsy. Toy ny isan-taona moa zany dia mandalo an'izay foana ny toeram-pampianarana eto an'izao hoe misy ireo mbola misy vary mangatsiaka filazana anazy. Tsy dia hoe maro be fa eo amapolopolony eo no tsy mbola nahavoaloha écolage dia mijanona ato fotsiny moa izy misy ny sasany tonga dia mialan-daharana, misy ny sasany miverina ihany fa mety hoe mianjy vola kely ahafahany manefa izay saram-pianarana teo aloha izay dia avy eo izy manoratra anarana izay. Ankoatra ny fanatsarana sy fanavaozana fotodrafitrasa-mpampianarana, laharam-pamian'ny sekoly ny fanatsarana ny kalitaom-pampianarana amin'ny fampiofanana ireo mpampianatra ao aminy. Ho an'ity sekoly iray ity, ampidirina tsikelikely anatin'ny fandaram-pianarana manomboka amin'ny fidirana io ny robotika, manomboka ny amin'ny kilasy fahina no miakatra. Tanjona ny amokatra tanora voavolavola mialoha ka tsy hanana fasarotana amin'ny fiatrana ny asa sy ny fianarana aorian'ny fahazoana baccalauréat. Io moa manomboka ny 6e miakatra no afaka manao an'izy satria ny antony dia ankizy efa tokony ahay resaka électricité moa zany 6e ny ankizy tiana manao électricité dia any no afahana hoe any ny ankizy no ampidirina amin'ny resaka robotika. Hatramin'izay mianatra 5 taona vita baka ny ankizy zay vao afaka manana tsaikefa amin'ny resaka automatisme robotika manao programmation fa amin'izao fotoana izao kanefa mety ihany kanefa hoe afaty mbola kely ny ankizy 6e dia ampidirina tsikelikely amin'ny resaka robotika tonga ampidiry classe terminale izy fa maranana izy dia mitovy an'ireny ankizy na vita fianarana 10 taona classe supérieure. Raha tsaivina hiditra metraka ny lamina hiatrany taom-pianarana vaovao ny mpandraraha eny anivon'ny sekolim-panjakana rehetra na alatsinainy 14 aogositra izao. Ny 13 aogositra kosa ny fidiran'ny mpampianatra anomana ny fandraisan'ireo mpianatra. Ny 7 septambra fidiran'ny mpianatra rehetra an-tsekoly saingy misy amin'ireo sekoly tsy miankina kosa no tsy manaraka io tety andro fa na mialoha na aorian'ny 7 septambra hanombohan'ny taom-pianarana ofisialy. Manodidina izay hatrany filana efa hita miamroborobo sady kiondalana tsy azo idivirana amin'ny lafim-piainana rehetra ny tontolon'ny nomerika ankehitriny sady fanararaotana ho an'ny maro ihany koa izany indrindra ny tanora vao na vita fianarana na vao manomboka hiditra amin'ny sehatry ny asa na ireo tanora mitady asa. Olana eto amintsika nefa ny tsy fampiny tantsoroka ho an'ny tanora any ka lasa mandeha irery amin'izany dingana arany izany izy ireo na miantehitra amin'izay olana afaka anampy azy ireo. Fanadihadiany Ando Miaratina saritsindratsariny Mathieu Prince. Mitaky fahaizana amin'ny formatika avokoa ny ankamaroan'ny asa amin'izao fotoana izao. Ifanotofany mpianatra sy ny tanora vao mitady asa ny fianarana azy no mora ahitana asa sy amorona asa ho an'ny tena manokana ho ny faneho-kevitra. Tia karikaroka sy tia kitikitika rahateo ny ankamaroan'ny tanora ary tsy azo idiviran'izany manoloana ny firoboroboan'ny teknôlôjia. Presque ny ankamaroan'ny orinasa amin'izao dia olona efa mahay informatika kokoa no raisin'olona. Dia izay no antony anaovako an'ilay tanora mitady asa amin'izao dia izay mahatonga da manao an'ilay informatika. Resaka opérateur de saisie sy call center zao no antony anaovako an'ilay. Ilaina amin'ny fianarana. Vao navita fianarana teny amin'ny anjerimanontolo tompoko. Efa misy ihany fahaizana informatika tany amin'ny kilasy ambany dia ny ilaina konkola izy teny amin'ny université dia i-renforcena an'ilay izy izany amin'ny filadiavana asa aoriana satria miroborobo loatra ny teknôlôjia. Ny asa tiako atao dia mifiandraika amin'ny nianarako teny amin'ny anjerimanontolo dia ny faniriana hoe miasa anaty bureau moa ny asa amin'izao koa presque mila informatika. Misampana amin'ny taranja maro ny informatika ka tsy maro very lalana ny tanora mihitsy na hoaiza na hoaiza. Mila fahaizana nefa ny fikiraka ranjany. Mifameno avokoa ary miainga amin'ny fahafaizana ny solosaina ny fampiasana ireo teknôlôjia hafa toy ny ilotsaina artifisialy sy ny robotika. Tombony ho an'ny ankizy manaraka io lalam-piofanana io raka izany ny tsy mijana amin'ny sehatry ny informatika ihany fa mivelatra amin'ny zavatra fa mifandraika aminy. Amin'ny sehatra ny asa avy hatrany izy izany dia tokony tonga izy dia hay
tonga izy zany hoe dia tsy mataotahotra mihitsy izy zany amin'ny zavatra rehetra izay atao fa tonga dia afaka mampiatra an'ilay izy zany izy dia ohatrany hoe afaka miasa amina cyber ry zareo, afaka miasa manao saisie reny ry zareo, afaka miasa ohatrany hoe any amin'ireny opérateur de saisie reny zao misy mitady reny dia afaka mitady, afaka manao télé opérateur koa izy fa miampy kely fotsiny ilay izy koa dia afaka miasaka misehatra rehefa resaka informatika zany dia raha ohatra koa izy zany anohy rehefa avy eo dia tsy mianatra intsony ny bureautique administration le miaingany amin'ny kely fa efa mahay izy fa afaka manohy zavatra hafa indray voaingana na dia voaingana ireo hiasy an'ireo dia mbola hita ihany ny informatika hoe matanjaka satria raha tsy eo ilay ordinateur sy ny zavatra ampiasaina dia tsisy ampiasaintsika zany ny fampianarana rehetra dia mbola ilaina foana zany ny informatika ianarana. Tsikaritra na eo aza ny finiavany ankizy sy ny tanora tsy ampy ny fanomanana azy ireo amin'ny sehatra sy ny tontolo ny asa. Maro anefa ny asa miandry fa tsy ampy ary tsy mifanaraka amin'ny fahaizan'ny mpianatra ny filana momba izany. Mila tarina any amin'ny sehatra matiana kokoa raka izany ankizy sy ny tanora ahafahan'izy ireo mahita sy mafy ilay asa rehefa mivoaka fianarana. Mametraka ho tanjona izany tanora tiako Madagasikara ka manome fampiofanana maimaim-poana momba ny informatika efa nanomboka 5 taona lasa zao. Tamin'ny taona 2000 dia nisy slogan izay hoe izay tsy mahay informatika dia namany tsy mahay abidi dia amin'izao zany maro ireo ankizy ireo zany tsika efa aty amin'ny 2026 dia maro ny ankizy ireo mbola tsy mahay moa zany momba ny informatika dia liana ry zareo amin'izany fampianarana izany. Ny tanjona moa zany dia hoe rehefa avy miofana eto ny ankizy dia afaka tonga dia misehatra amin'ny raha arak'asa. Eto vao mianatra eto ry zareo dia efa afaka omenay fampiarana sahady, afaka hoe manao stage izy ahafahanry zareo tena tafiditra ao anatiny kokoa zany amin'ilay sehatra informatika. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampiofanana dia tsy ambohimanarina ka nahazo sertifika fahavitana fampiofanana ireo ankizy sy tanora mahafeno fepetra rehetra ka mahatotoy izany hatramin'ny farany mandritra ny 2 volana. Vaovao avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra kosa zo feno azon'ny commune atao ny mangataka ny taratasy manamarina ny fananana fahazahoan-dalana manorina sy mikitika asa atao anatin'ny commune sy ny ireo boriboritany enina ary ny fokontany 270 hoy ny fanamariana ka tafiditra ao anatin'izany ny fidinana fotony natao ny fiadidinan'ny tanàna tetsy amin'ny Toby fiatsonana fahasankarana ny alakamisy lasa teo. Mila fangatahana avokoa ny asa fanorenana atao ary voafeny lalana avokoa ny rehetra ka tokony anaraka izany hoy ny filohan'ny delegasiona manokana ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny antsiprian'izay tateriny Ando Miaratina sarsindratsarin'ny Mathieu Prince atrany. Nandeso ny filazana samihafa ny filohan'ny delegasiona manokana eto amin'ny tanàna Antananarivo ka nanamafy fa fanorenana fotodrafitrasa vaovao no misy eny amin'ny fahasankarana fa tsy asa natao teo aloha. Miditra amin'ny fanaran-dalàna amin'ny sehatra maro ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ka vao marina izany nandritra ny fidinana fotony nataony teo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna teny amin'ny Toby-piantsonana ity ny alakamisy lasa teo nanontany ny fahazoan-dalàna amin'ny fanaovana fotodrafitrasa eny an-toerana. Tsy marina izany, misy fotodrafitrasa vaovao be hitantsika eny nidina tena commune ary nanamarina izany. Voafehy lalàna avokoa ny rehetra na iza tsy misy fanakanana rehefa manara-dalàna ny zavatra atao ho ny fanamafisana ka tokony anaovana fangatahana rehefa misy fanorenana atao na aiza na aiza. Ny zavatra rehetra dia voafehy lalàna rehefa manangatrano ianao na ny fahasankarana na ny lapan'ny tanàna dia mila ny fangatahana fanorenana. Fa tsy hoe rehefa te hanorina ianao dia manorina. Fa tsy hoe fanakanana rehefa hoe saina mamiditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna aoka koa tsy afangarontsika. Niza dia voafehy lalàna. Rehefa manangana trano ianao dia izay hoe mangataka fahazahoan-dalana anangana trano na tsena kely ary natsanganao mila fahazahoan-dalana zany. Zofeny moazo ny commune ataony mangataka ny taratasy manamarina ny fananana fahazoan-dalana manorina sy mikitika asa atao anatin'ny commune sy ireo boriboritany enina ary ny fokontany 270 hoy ny fanamariana. Natao fampiarana ny lalàna efa misy raha teo izany. No ny fotaka izay mampitariana ny mpandeha indrindra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra moa ny voalaza fa antonana tsara ny Toby fiantsonana ny fahasankarana ho ireo mpitandana ny Toby ka saika anaovan'izy ireo lalana pave ao an-toerana.
Vao makasika ny fifamoivoizana kosa indray ikatona vonjimaika ho an'ny fifamoivoizana ny lalana Henri Razanatsiheno eto Antananarivo araka ny fampafantarana navoaka ny fiadidina Antananarivo. Ny fanapahan-kevitra dia mifandraika amin'ny fahazahoan-dalana avy amin'ny prefectura nivoaka ny 20 ny volana Aogositra 2024 izay manome lalana ny orinasa Iasy Madagasikara anatanteraka asa fanamboarana ara-teknika eto Andrenivohitra. Voakasika izany ny ampahan-dalana Henri Razanatsiheno manomboka eo amin'ny Iasy Antananarivo hatrany amin'ny Roxy. Ny fahatapahan-dalana dia anomboka ny alatsinainy 24 ny volana Aogositra amin'ny 7 alina ary farana ny talata 15 Aogositra ny 3 maraina. Mandritra izany fotoana izany dia isy ny lalana hafa sy ny fandaminana ataony mpitandro ny filaminana eny an-toerana. Entana araka izany ireo mpampiasa ny lalana mba anaraka ny toromarika sy ny fandaminana apetraka ho fanamorana ny fivezivezena sy hisorohana ny fitohanana. Ny fiadidina Antananarivo dia mangataka amin'ny rehetra ny fiaraha-miasa sy ny fanajana izany fandaminana izany sy mandritra ny fotoana anatanterahana ny asa. Fa vao makasika ny fiarahamonina kosa indray dia disadisa antokatrano alatra ary fanendahana santionany amin'ireo trangam-piarahamonina eny fotony amin'izao fotoana izao raha ny fanadiadina natao tamina lehibe pokotany iray teto Andrenivohitra androany. Tranga iray eny fotony saingy mety ho taratry ny fahasahiranana lalindalina kokoa eo amin'ireo fiarahamonina malagasy ny zavamisy. Na misy aza ny ezaka fanatsarana mbola lalina ny famahana ireo olana ireo ho iatrany ny lehibe ny fokotany etsy Ampandranatsinanan eo amin'ny rindratsarin'ny Niarotanjona. Manana olana ara-sosialy miantraika mivantana amin'ny fifandraisan'ny olona indrindra eo anivon'ny fianakaviana raha jerena akaiky ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Anisan'ny tranga maneho izany ny zavamisy ao amin'ny fokotany Ampandranatsinanan izay voalaza fa azahoana fitarainana roa na 3 isan'andro dia disadisa eo amin'ny mpivady, ny praitapo ary ny samy mpianakavy. Tranga iray eny fotony izany saingy manaitra satria ny fianakaviana ny fototry ny fiarahamonina, ny fahasahiranana ara-toekarena, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fampin'ny fidiram-bola ary ireo adidy maro zakain'ny tokantrano dia mampitombo ny adi-tsaina sy ny tsy fankazahoana raha ny fanadiadiana. Eo amin'ny resaka ady moa zany ny tena betsaka zany raha eo amin'ny fokotany adediko dia eo amin'ny 2 na 3 isan'andro eo no olona tonga mitaraina eo mikasika ny resaka ady eo fiarahamonina na samy praitapo na samy mpiarahamonina dia eo ihany koa moa zany le rondromy kely misy izay tsy maintsy aravina ihany koa dia eo koa mpivady misy mpivady ihany koa dia zany rehetrarehetra zany anisan'ny tranga daholo betsaka zany ny tranga raha-piarahamonina dia ireo rehetra tsy maintsy ezahana zavahana daholo moa zany izay moa maheo antena mahasoa tena mpanjakana ny tena anivon'ny fiarahamonina dia miezaka mamaraka izay azo atao dia rehefa tsy voavahan'ny tena moa zay vao mandeha amin'ny ambaratonga ambony amin'ny rafitra izay misy atao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ilay izy. Ankoatra izay dia isan'ny manjaka ao amin'ity fokotany ity ihany koa ny alabotry raha nambarany lehibe ny fokotany. Na izany aza misy ny ezaka atao amin'ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny andrimasom-pokon'olona. Dia le resaka alabotry ny tena betsaka eo ihany koa ny resaka fanendahana misy koa ny resaka fanendahana io koa misy koa eny toerana fa le resaka alatr'olona sy alajaza aloha mbola tsy dia nisy tranga loatra teny fokotany Ampandratsana fa mbola milamina amin'ny ankapobeny ny fokotany misy anay fa izay fanendahana sy le soto mahery zay no somary nisy dia efa mangina izy amin'izao fotoana izao satria noho izay andrimasom-pokon'olona sy fisafona atao andro sy alina zay dia milamina izy aloha tsy nisy tsony aloha ny andro vonjy eo tatoato tena mielakelan-trano zay satria izahay dia manatateraka na andro na alina fisafona ary ny fanentina mibara dia voahaja tsara hoe amin'ny 7 alina mangina tanteraka ny tanàna voahaja zay tompoko. Farany président eo amin'ilay resaka fitaraina ny fokotany inona tena fitaraina vorainareo betsaka indrindra eo amin'ny fokotany? Io moa zany dia trangam-piarahamonina ny anivo fokotany zany dia be da be ny trangam-piarahamonina sy ny fitaraina tonga eny. Ny fitombony disadisa ao an-tokantrano, ny firongatry ny alatra sy ny fanendahana ary ny fahatsapan'ny olona ho tsy milamina dia famantarana fa misy ny fahasahiranana lalina eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy olana ara-piarovana fotsiny izany fa fanehoana ny fahasahiranana ara-toekarena sy ara-sosialy ianan'ny ampahany betsaka amin'ny malagasy. Araka ny fanadiadiana Afrobarometra
navoaka tamin'ny taona 2024 mantsy dia 4.700 namaly no milaza fa mahatsapa otsy voaro tao an-trano natao amin'ny manodidina azy nandritra ny 12 volana. Itsy ankilany mampiseho ny fanadiadiana fa olona 10 no miaina fahasahiranana ara-toekarena antonona mafy. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompo klasy sy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sorana teknisianina sy ny namana-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalambo vao izao mametraka ny soavatsara tompo klasy tompoky vavy.